raha araka ny fantatratsika moa zany a androany ariva amin'ny telo ao amin'ny lavoirie ivelany eo zany ny saika anaovantsika fivirina mahakasika ny tatitra mahakasika notiva sy ny décision raisitsika vao tamin'ny folo teo ny antsoanay ny moreg de tonga tao amin'ny commandant groupement de nanontany izy hoe aiza ny invité autorisation ahafahanareo mamory olona riva de nitenenay ty ny autorisation avy tamin'ny ben'ny tanàna fa tsy le ao anaty lakory fa eo ivelany de niteriny zareo moreg hoe tsy manana droit nareo amory olona ivelany fa ny ao anaty manana droit fa tsy maintsy mangala autorisation indray mandeha amin'ny préfet satria ivelany lakory ny lavoirie de nantsona ny préfet teo amasondry zareo tsy possible ozy ny préfet ny anomezana anareo autorisation androany satria 13 mai misy koa ny antokom-panohitra am'izao fotoana zao a mamory olona ka manjary ny fangaro ny resaka madio zay ataonareo mahakasika ny fitakinanareo a sy ny resaka ataon'ny mpanohitra izay mamory olona amin'ny andro 13 mai ka aleo anareo mitady fotoana hafa fa tena tsy afaka ny anome autorisation anareo zay a ary nilaza ny moreg a rehefa tsy nazo autorisation tamin'ny préfet anareo a de zay mivorivory ary de samborinay a de voateritsika resaka madio fitakina madio ny ataotsika mba tsy fangaro amin'ny resaka politika amin'ny andro 13 mai zany a de nekena ihany nanemorana an'le izy amin'ny fotoana manaraka zay tsy ho ela anaty amin'ny herinandro ambony ihany a no anaovantsika anazy a ary atao anatin'ny trano le izy a ary vonona moa ny préfet anome autorisation amin'izay herinandro ambony zay fa tombe 13 mai ozy préfet de tsy afaka ny anome autorisation ka ialana tsino antsika zay mipetraka lavitra tonga eto Mahajanga.